Ary ny fitiavana no lehibe indrindra ka rehefa tianao ny tenanao dia tianao ihany koa ny hafa ary zarainao izay zavatra kely any aminao. Ka misy matoky fa hifampizara amin'izay tsika malagasy manomboka izao satria izay no tena tsy ampy amintsika. Bonjour daholo, salut daholo isika rehetrarehetra mpanaraka ny page Keke Bevara sy ny chaîne YouTube Keke Bevara. Araka ny fanampanantenako anareo dia androany dia hitondra vidéo hafa mihitsy resaka torohevitra, resaka conseil na advice. Raha hitanareo ny eo amin'ny couverturen'ny YouTube sy ny couverturen'ny page Facebook dia mahitinareo hoe tsy hair sy make-up ihany no ataoko fa misy advice koa ao. Dia hiditra ao anatin'izay advice voalohan'izay ary tsika mikasika momba ny fianarana. Be dia be nareo manontany anahy hoe maninona ikeke manao zavatra be dia be, maninona no manana talenta be dia be. Dia androany dia hamaly an'izay fanontaniana izay sady ihany koa hanampy anao mba hahafahanao hoe mahazo izay zavatra hoe tianao atao ihany kokoa sy mamorona zavatra ho anao manokana. Voalohany indrindra aloha amaliko an'izay fanontaniana izay dia ikeke dia tsy manana talenta be dia be fa dia talenta iray nomen'Andriamanitra anazy dia mahay mihira kely. Fa ny zavatra rehetrarehetra ankoatran'izay dia ny ianarana tamin'ny nianarana teny amin'ny tontolon'ny fiarahamonina ary indrindra ny ianarako tao amin'ny YouTube. Nahitako soa be dia be ilay izy dia tiako mba ho zaraina anareo. Question mipetraka hoe inona ny atao ny hananana an'ireny talenta isan-karazany ireny sy ny ahaizana anazy dia voalohany indrindra aloha dia isika amin'izao fotoana izao dia efa tahian'Andriamanitra be, efa anatin'ny tena fandrosoana ka mora ho antsika ny mikaroka. Tsy voatery am-pianarana ihany fa efa manana ny atao hoe internet isika, tsisy tsy mahalala an'izay angambany. Ary tsika dia manana tombony manana connexion satria tsika manana ny atao hoe YouTube. Izay zavatra rehetrarehetra tadiavinao dia hitanao anatin'ny YouTube. Maro tsika efa mampiasa ny YouTube fa mety hijerevantsika film, hijerevantsika hira fa androany kosa dia hitarika ny saintsika hoe ao anatin'ny YouTube tompoko dia afaka ianaranao zavatra maro be izay tsy takatry ny tsy nieritreretinao, afaka ianaranao zavatra maro be izay tianao atao eo amin'ny fiainanao. Ka inona avy ary no zavatra ilaina raha ohatra ianao ka te hianatra izany? Voalohany indrindra aloha ianao dia mazava ho azy fa mila manana telefaonina na ordinateur na iPad na tablety izay zavatra anananao ka ahafahanao manao connexion. Raha tsy manana fahafahana an'izay telefaonina izay ianao dia misy koa ny atao hoe cyber, afaka mitondra USB ianao dia téléchargenao any daholo dia avy eo ianao mody any an-trano ilay zavatra avy téléchargenao iny dia jerevanao amin'ny ordinateuranao raha tsy manana telefaonina ianao. Fa raha ohatra ianao ka manana telefaonina ka afaka miconnecte tsara, manana connexion azy hadanana dia ao anatin'ny YouTube ihany ianao dia afaka misearch izay zavatra rehetrarehetra tianao atao. Izay zavatra rehetrarehetra tsy hainao dia afaka tadiavinao ao daholo. Ohatran'ny zao za tsy nahay nandihy dia nianatra nandihy tao amin'ny YouTube. Alaiko ny vidéo dia téléchargeko dia avy eo amin'izay ianarako. Tsy nahay makiazy fa nianarako tao amin'ny YouTube. Resaka fanaovana volo ihany koa dia nisy nianarako tao amin'ny YouTube ankoatra ny efa haiko. Ankoatran'izay koa dia ny resaka informatika sy fakantsary sy resaka fanaovana vidéo ohatr'izao dia maro ny nianarako tao amin'ny YouTube fa tsy nianatra manokana. Ny tiako tenenina moa izany dia izao, ny zavatra rehetrarehetra hitantsika amin'ny YouTube dia mihoatra lavitra noho ny zavatra mety ianarantsika any am-pianarana na any amin'ireny toerana fanaovana formation ireny ka tokony ataontsika laharam-pahamehana ny mianatra ao anatin'ny YouTube, ao ihany koa ny Google ahafahantsika manao recherche. Ankoatran'ny telefaonina ary dia mila ihany koa izany ianao connexion mazava ho azy satria raha tsy manana connexion ianao dia tsy afaka manao an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Somary miadana kokoa ny olona aty ivelany satria ny connexion dia mora fa isika Madagasikara dia tsapako tokoa fa manana fasahirana tanteraka fa conseil fotsiny hoe afaka mandeha any amin'ny cyber isika, afaka mitondra câble ianao na USB na carte mémoire hi-téléchargenao izay zavatra rehetrarehetra ilainao ao dia jerenao tonga any an-trano tsy misy connexion offline. Ka aza dia varimbariana amin'ny zavatra tsy mampandroso intsony izany raha handany connexion fa zavatra ianarana. Rehefa manana telefaonina ianao sy manana connexion
dia mila mahay aloha ianao zany manokatra compte Gmail satria ianao raha tsy manana compte Gmail na ny telefonanao aza tsy afaka mampiasa Play Store ianao tsy afaka mi-télécharger zavatra rehetrarehetra ianao ary rehefa miditra amin'ny YouTube ianao mba misy zavatra tianao arahana rehefa tsy manana compte YouTube ianao dia sarotsarotra aminao fa ny compte Gmail kosa no ahafahanao manokatra ny comptenao YouTube ahafahanao s'abonner ahafahanao j'aime sy mi-comment ary manaraka fampianarana. Ilayntsika manaraka ihany koa ny fananana ny Play Store. Ny Play Store tsy inona misy application be dia be izay ilayntsika ahafahantsika ohatra hoe manamboatra vidéo, manamboatra sary, manao zavatra be dia be, mianatra na mianatra teny anglais ianao na mianatra mamaky azy ianao dia misy application be dia be ao anatin'ireny fa tsy jeux foana akory no jerevanao na resaka chat fa misy zavatra be dia be afaka ianarana alainao amin'ny Play Store. Ilainao ihany koa ny Google fa zavatra rehetrarehetra tsy hainao dia hitanao anaty Google ihany koa fa ny YouTube dia maneho vidéo direct ary ny farany dia ilayntsika application ilaina fi-téléchargena vidéo amin'ny YouTube satria raha indray isika mety tsy afaka mijanona eo amin'ilay YouTube foana noho le tsy fananana connexion izay dia ny zavatra azonao atao dia mila manana an'izay application fanaovana téléchargement izay ianao fa rehefa anananao izay dia afaka téléchargenao ilay vidéo tianao ianarana dia afaka pauzenao satria tena ilaina mi-pauzer, ilaina mamerimberina an'izay vidéo izay mba ahafahanao mahatadidy sy mandray an-tsoratra mahazo an'ilay zavatra tianao ianarana. Ny zavatra faharoa lehibe tokony ilaina zany ankoatran'ny fanananao internet sy ny zavatra rehetrarehetra ilaina momba ny internet dia ny sainao, ny toe-tsainao no mila miova sy ny sainao mila miasa. Voalohany indrindra toe-tsaina tokony ianarana dia ny toe-tsaina tia karokaroka. Tsy maintsy tia karokaroka aloha ianao satria rehefa tsy tia karokaroka ianao fa miandry tolorana foana dia lasa tsy mandroso mihitsy ianao. Ny olona tia karokaroka dia tsy mety mionona fa te handroso, te hianatra zavatra vaovao foana ka mila ianaranao izay tia karokaroka izao. Ianao no mikaroka zavatra tianao sy mety aminao ary misafidy hoe ity ny zavatra tiako ianarana ary ianaranao tsikelikely. Tsy maintsy mikarokaroka foana ianao fa tsy mijanona fa ny fianarana dia tsy tapitra. Ankoatran'ny fitiavana karokaroka dia ao ihany koa ny toe-tsaina tsy tia manambany tena. Mila mahatoky tena isika, tsy mila manambany tena. Tsy hoe tsy nianatra ahako tsy manana diplôma tsy nampianarin'ny ray aman-dreniko dia noho izany tsy afaka manao ninina intsony fa izay asa nataony tsy mianatra ihany izany afaka ataoko ohatra hoe miasa trano na ihany koa hoe mandeha miasa amin'izao na manasa lamban'olona tsia na koa hoe tsy afaka mivoaka dia tonga dia izay zany. Tsia afaka mikarokaroka foana ianao amin'ny situation rehetra misy eo amin'ny fiainanao na tsy afaka mivoaka ianao na afaka mivoaka misy zavatra azonao atao foana amin'iny position-nao iny na hoe tsy dia manana ary ianao fa misy zavatra azonao atao foana raha ohatra ka hoe vonona ianao sy te hianatra zavatra ary indrindra tia azy. Toe-tsaina fahatelo tokony ianarana dia ny fitiavanao an'ilay zavatra. Mila tianao aloha ilay zavatra vao ianaranao. Maro ny zavatra mety hitanao eny ivelany eny sy eny amin'ny tambazotra eny fa rehefa tsy tianao iny dia tsy azo ianarana fa ny zavatra tianao ihany no ianara satria mila faharetana ilay fianarana ka ny fitiavanao azy ihany no ahavitanao azy hatramin'ny farany. Rehefa tianao ilay zavatra dia mandeha ho azy ary mikiry ho azy ianao ao anatin'izay zavatra izay. Fa raha zavatra tsy tianao dia tsy ho vitanao hatramin'ny farany mihitsy satria ianao aza tsy tia azy. Ianao izany mila tia ny zavatra ho ataonao aloha. Ohatra tiako ny mandihy dia ianarako. Rehefa leo dia mipetraka. Rehefa tsy tiako intsony izy dia lasa mijanona. Tsisy an'izany olona hoe tsy tia mandihy izany nefa te hianatra andihy. Zavatra tiany ihany no ataony. Toe-tsaina manaraka ihany koa dia ny tsy matity. Matetika tsika dia rehefa misy zavatra tiana atao dia malaina mamoaka vola, malaina hidepensa fa ny hazo foana. Raha mahay mianatra izao tsika dia mandoa écolage fa tsy voatery handoa écolage intsony tsika fa ianao ihany dia mividy ny zavatra ilainao. Ohatra te hikarokaroka dia mila ordinateur. Ohatra te hikarokaroka ianao te hanao zavatra ianao te hanao vidéo ianao dia mividy caméra. Tsy voatery zavatra lafo be ohatr'izany nefa na zavatra tsotsotra ary ny ilainao. Raha izaho izao ohatra hianatra andihy inona ny zavatra ilaiko? Fitaratra.
zay ihany dia efa afaka manao zavatra ianao. Izay zavatra ilainao dia mila ianao midépense rehefa hampandroso ny fiainanao ilay izy satria tsisy faty-antoka anao fa iny zavatra vidianao iny dia afaka midinao indray avy eo ary miverina aminao vola. Kanefa rehefa tena ilainao iny rehefa avy eo tsy fonao intsony ny mivarotra an'iny. Toe-tsaina manaraka indray dia ny tia mizara. Isika matetika rehefa nahazo dia tsy tia mizara satria matahotra sao dia hoe ahaino isika ny olona, na hoe matahotra ihany koa tsika hoe ahoana moa indray ny indrindra anahy. Tsy mety izany fa ianao rehefa nahazo maimaim-poana dia mizara maimaim-poana, eny mety tsy maimaim-poana fa nandoavanao vola fa ny fizaranao an'iny amin'ny olona dia manamafy ny fianaranao aminazy ka tsara ny mizara. Rehefa mizara ianao dia miha mahay ary miha mandroso ary miha matadidy. Ary ny tenin'Andriamanitra koa dia manao hoe mahasambatra kokoa manome noho ny mandray ary izay mizara izay tianao atao amin'ny tenanao dia mba ataovy amin'ny olona ihany koa. Ka noho izany rehefa mizara ianao dia miverina ho anao ihany koa iny zavatra iny avy eo ka aza fihinana ho anao rehery ny soa azonao fa aza ho an'ny namana sy ho an'ny manodidina anao. Tahaka an'izao ataoko izao zavatra rehetra hitanao soa mety eritreretinao hoe zavatra kely tsisy dikany mety heverinao fa efa hain'ilay olona fa tena mbola tsy hain'ilay olona manodidina anao mihitsy ilay izy ary tena mbola tsy ao an-tsainy ka rehefa tena atao ny fandinihana ka zarao ihany aloha na dia efa hainy ary fa tsisy hanenenana. Toe-tsaina manaraka ihany koa dia toe-tsaina liana fandrosoana. Mila tia mandroso isika rehefa nahay zavatra anankiray ianao dia tsy mijanona amin'ny zavatra anankiray fa mila mandroso mianatra zavatra foana. Raha ohatra ianao ka hoe nahay ohatra ianao tamin'ity taona ity ianao nahay nanao volo, amin'ny herintaona mianara manao makiazy, amin'ny manaraka indray mianara mametaka extension. Ohatra izany indray fa rehefa vitanao daholo ny asa momba ny makiazy sy ny volo dia afaka miova zavatra ianao fa tsy voafaritra ao anatin'ny zavatra ianao hoe ny asako izao resaka salon dia izay fotsiny, fa tsy voafaritra ao anatin'izay ianao fa ianao dia afaka manao zavatra, afaka mianatra ianao amin'ny resaka informatika fa ilainao izany, afaka mianatra ianao resaka videografia, photografia, zavatra ohatr'izany, afaka mianatra ianao resaka danse, afaka mianatra ianao mandraitra, afaka mianatra ianao zavatra be dia be izay takatry ny sainao izay tianao ihany dia ianaro fa tsisy fataperana. Ohatra ihany koa ianao tia mahandro, raha ohatra ka ao amin'ny toeram-piasanao any ka mahandro ny asanao afaka mianatra ianao mahandro zava-baovao, afaka manao pratika an'izay tiana ianao isan'andro isan'andro, afaka manokatra ianao rehefa avy eo na restaurant na hôtely kely ahafahanao mampiatra an'izay fahaizanao izay fa ilainao foana ilay izy. Mila mandroso ianao fa tsy mila mijanona amin'ny zavatra efa hainao tamin'ity taona ity ihany ny zavatra hainao amin'ny taona manaraka. Ary ny toe-tsaina manaraka dia ny toe-tsaina tia manetry tena. Tsy mety ny mireharena manambady ny hafa ihany koa rehefa ohatra ianao ka sendra mba mahay satria ny firehariahana mialoha amin'ny fahasimbana hozy izy ny tenin'Andriamanitra fa atao foana hoe ao anatin'ny sainao hoe tsy tanteraka ianao ary mbola maro ny zavatra tsy hainao ka noho izany tsy manana droit ianao hanambanimbany ny hafa ary ianao koa dia mitovy anazy tsy nahay teo aloha ka normal raha hoe ohatr'izay aloha ny tena fa courage no omena anazy hoe ok efa tsara ilay ezaka fa toy izy fa mbola mila ezaka par rapport amin'ilay miteny hoe tsy mahay ninina tena mbola tsy mety. Tena manan-kivy olona izany fa raha ohatra ianao aza ka i-conseil olona dia amboary tsara ny fomba fiteninao fa tsisy olona tanteraka ary tsisy olona hoe tapaizana fa samy manana ny hainy fotsiny dia samy mianatra tsikelikely ka tsara ny manetry tena foana tsy manambady ny hafa nefa tsy manambony ny tenanao ihany koa fa mipetraka normal tsara ary misaotra an'Andriamanitra sy midena an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra hainao sy vitanao fa tsy tamin'ny herin'ny tenanao fa tamin'ny fitiavany sy ny fahasoavany. Ary ny toe-tsaina manaraka tiana hananana koa dia ny fitadiavana ny personnalité anao, mila mitady ny maha izy ianao. Aza dia tia fianarana loatra hoe ry mahasosotra anahy dia ianarako zavatra ataony fa tsy maintsy haiko dia avy eo ianao reraka satria tsy hainao ilay zavatra. Tsy hainao ilay izy satria nahoana zavatra tsy personnalité anao fa te hanenjikan-drahanona fotsiny ianao dia nataonao ilay izy. Tsy ianao manokana dia mila mitady ny personnalité anao ao anaty YouTube ao anaty internet be dia be ny zavatra afaka atao afaka ianarana rehefa mijoro amin'ny maha izy ianao dia tsisy mahazo ianao ary atahoran'ny olona fa ianao rehefa mianatra ny ataon'iny olona iny dia avy eo ilay olona faly mbola ianao ary vao manomboka za efa aiza ka noho izany raha ianao mianatra ny zavatra ataonao dia tsy ho hain'iny olona iny mihitsy ka noho izany mijoro amin'ny maha izy ianao tediavy ilay maha izy ianao tediavy ilay zavatra tianao sy hainao. Raha ohatra ka manao make-up ny namanao nefa ianao mahandro dia ilay mahandro atao dia ataovy tsara izay anehoanao anazy izay ekaran'izay zavatra izay.
ary afaka mitady zavatra marobe kokoa ianao, manandrana zavatra marobe mandra-pahitanao le zavatra tena mety aminao sy mety aminao amin'ny vanim-potoana ilanao azy rehefa avy eo. Amin'izao ianao mianatra aloha fa rehefa kelikely dia aseho eo ihany miseho eo ihany hoe ito ny zavatra azonao atao amin'ity vanim-potoana ity sy amin'ity toerana ity, ka izay ny tsara mahay zavatra maro. Ary rehefa mahay zavatra maro ianao dia mora ho anao ihany kokoa ny mamorona zavatra rehefa manam-bola. Fa ianao rehefa tsy mahay zavatra maro ka rehefa manam-bola ianao dia anontany olona hoe inona kay ny azo atao, dia nefa ny vohy ianao matetika satria zavatra tsy hainao. Fa rehefa hainao le zavatra fantatrao daholo ianao ihany no mamorona ny zavatra rehetra ka tsy maintsy tafita ianao. Ary ny toe-tsaina hafa dia mila say ianao ary manomboka avy hatrany. Aza miteny mihitsy hoe efa tara ary aza miteny mihitsy hoe matahotra fa io ve dia vitako. Mila say ianao, mila fasahiana le izy dia mila ihany koa fanombohana. Mila manomboka avy hatrany ianao fa tsy mila mbola mieritreritra ela be. Atomboka amin'izay zavatra anananao sy hitanao androany azy dia raha ohatra hoe tsy anananao le izy fa mila zavatra mihitsy aloha ianao hanombohanao anazy dia ndana tonga dia vidio le izy. Atombohy fa tsisy tara izany na efa antitra be 50 taona ary ianao zao izay vao hianatra zavatra tsisy tara izany fa ilainao foana iny rehefa any aoriana any na amin'izao fotoana izao koa ary iny dia efa ilainao. Ary ny toe-tsaina farany tokony hanananao indrindra dia ny tsy mamela. Aza avela raha tsy tratranao ny tanjona, aza avela raha tsy hainao le zavatra nieritreretinao ho hay hoe hatraiza, aza avela fa satria rehefa mamela ianao dia mitovy ny tsy mahay ihany. Ka rehefa hainao ary izay zavatra rehetrarehetra ka miova ny toe-tsainao dia ampiaro avy hatrany io ny internet, anananao ny telefona, anananao ny internet, anananao ny connexion dia ataovy ny recherche, jereo ny personnalité anao, aza manaiky ambanimbanian'olona, aza manaiky ataon'ny olona kolonia, aza manaiky ihany kokoa ataon'ny olona saka kely baibaikomy fa jereo ny maha-izy ianao, mitsangana amin'ny tongotrinao anankiroa dia jereo ny maha-izy ianao ary tonga dia ampiaro avy hatrany ary mianara fa ny fianarana efa tsy ampianarana intsony ihany no ahafahanao manovy fampianarana fa ny ao anatin'ny YouTube, ny internet zao dia efa mandroso ka afaka ianaranao zavatra be dia be. Ka noho izany aza mianahana re olona hafa ny taloha, tsika mbola tsy mahalala fandrosoana dia tsy afaka manao ninina fa rehefa tsy mahita ampianarana dia izay, fa amin'izao dia efa afaka mivoatra raha manana vola hirevena anaovana zavatra rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra dia connexion atao raika izy zavatra ilaina mampandroso atao fa aza ririnareo amin'ireny ny vola fa izao dia efa amboary ny bazinao sy ny zavatra ho ataonao rehefa any aoriana. Ary ny zavatra fahatelo faran'izay ngeza be ankoatra ny internet sy ny toe-tsaina mila miova dia zavatra fahatelo ngeza be sady farany sady ngeza indrindra dia ny fananana an'Andriamanitra. Ny fananana an'Andriamanitra no pile lehibe ahafahanao miatrika izany fiainana rehetrarehetra izany. Izy avy aminazy ny fahaizana, avy aminazy ny torolalana rehetrarehetra ary rehefa miaraka aminazy dia ny zavatra ataonao rehetrarehetra tsisy nenina fa na ny namasoana ny zavatra ratsy na ny tsara dia miara-miasa mahasoa ny zanak'Andriamanitra ary izy ihany koa miaro lalakalehanao ary ho ambinina izay rehetra matoky an' Jehovah. Ary tsy mbola misy menatra mihitsy niaraka tamin'Andriamanitra satria maro ny sakatsakany eny an-dalana eny fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao ary mino dia vitanao io. Ny zavatra rehetra hozy izy ny tenin'Andriamanitra dia hainy mino ka avaozany rehetrarehetra izany dia akino amin'Andriamanitra amin'ny fiainana. Jereo ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra koa dia anisan'ny lakile lehibe, torohevitra lehibe ahafahantsika miatrika na amin'ny fiainantsika andavanandro ihany fotsiny. Ary ohatra tiava ny namanao tahaka ny tenanao, tiako ny namako ahay zavatra tahaka anahy dia zaraiko le izy. Ny avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany mivoaka ary ny fitiavana ny lehibe indrindra ka rehefa tianao ny tenanao dia tianao ihany koa ny hafa ary zarainao izay zavatra kely any aminao. Ka misy matoky fa hifampizara amin'izay tsika malagasy manao an'izao satria izay ny tena tsy ampy amintsika. Ny olona any ivelany dia mifampizara tsy tapaka ao anaty YouTube ao fa ndany ianao makao amin'ny YouTube ao vitsy ny vidéo amin'ny teny gasy, sakafo ihany misy amin'ny teny gasy eo dia makiazy. Fa ankoatran'izay dia zavatra raha ohatra hoe resaka fampianarana zavatra sarotratra informatika sy ny sisa tsisy malagasy mihitsy satria malagasy zany dia kamo mifanoro sy mifanampy ka andao ary tsika hifanampy fa tsy hifanenjika foana satria izany toe-tsaina efa tsy mampandroso. Dia misaotra anao nanaraka ny vidéo ankoatran'ny farany dia mino fa hanovanao izay zavatra izay. Eto am-pamaranana nefany
dia manasa anao hitsidika ny videoako manaraka fa ho atoroko anao daholo ny fomba fanokafana compte Gmail, ny fomba fitelechargena amin'ny Play Store, ny fomba fanokafana compte amin'ny YouTube ahafahanao mianatra. Dia arahantsika amin'ny vidéo manaraka mba tsy ho lava loatra fa ataontsika conseil ihany fotsiny ity dia manome fotoananao indray amin'ny vidéo manaraka dia misaotra anao hatrany nanaraka ny page Facebook Kekebevaraha sy ny chaîne YouTube Kekebevaraha. Aza adino ny mizaima amin'ny page mba ho fanohananareo anahy, mba encouragement ataonareo anahy ary indrindra aza adino ny misubscribe, misabone ny chaîne YouTube. Mino aho fa aoriana amin'ny vidéo izay ho atoroko anareo dia hanokatra compte YouTube daholo nareo dia subscribe ny chaîne YouTube amin'izay fa tsy atao Facebook ato fotsiny. Facebook dia tsy ampy ianaranao. Ao anatin'ny Facebook dia resaka kilalala be fotsiny fa ao anatin'ny YouTube dia tsy misy vie privée irery ao fa ny ao anaty YouTube dia afaka ahitanao fianarana be dia be ka raha manana fotoana ianao dia any anaty internet, any anaty YouTube mandeha fa aza variana be loatra amin'ny Facebook fa Facebook dia natao hifampiresahana amin'ny namana sy havana ary ahitana zavatra tsotsotra fotsiny fa any anaty YouTube sy internet ny fianarana bobaka be ka dia misaotra anao dia mino aho fa hanova anao izay dia aza variam-baniana intsony dia misaotra anao. Veloma tompoko.